Voron-kavana. Tantara nosoratany Kalonzo. Famataka indray ve sakafo maraina? Efa fondao avokoa mata amin'ny Perlina. Tiako izany fetsondria zany a. Na Perlina na madama fotsiny dia ampy. Eny ary madama. Aza fantatra na sorenanao. Tsy tiako amerina iantsony anarako tsondry manomboka izao. Ialaty indrindra madama. Mandehana fo azy lany dia karakarao ny rano mafana idiova fa tsy eo ny lozandry miana any eo e. Eny ary madama. Lasa sika velona. Anina, verena kely ry aty. Ahoana izay madama? Inona moa ny mbonibononandry eo? Tsy mbola matory ve ho madama lany izay e? Zaza no vavitoetra toy izany. Rehefa tsy asa ny verena ny ambanivohitra aminareo any. Azafady madama. Aleo aloha moa madama lany sao tara hiasa izy. Azondry avokoa ve izany e? Tsy lozandry monjomonjo eo. Eny madama. Lasindry fa tsy manome fanafimpihinana avo maraina eo. Madame Landy a? Ode! Tonga dia midira fa nisokatra fotsiny ny varavarana io e. Manao Madame Landy? Efa vonona ny sakafo maraina? Manahoana ke Malina? Asa tsina madama izany. Lavo fotsiny hoe. Sao dia manahirana izany fa aleo asiana madama ihany koa. Marina fa mpanampy anay indry. Fa samy olombelona ary manalazoma olona mihitsy aloha na mpanampy azy. Manam-panahy ianao ry Landy. Raha tsy teo ianao tsy tamana tato amin'ny eninareo a. Azo mena tsiny ry izy efa antitra e. Fanoana eo sika fa neny vizitina sarotony toy mihitsy. Zany anaovany an'ilay zaza zany. Mahazaka aloha izy. Herinandro izay nahatongavako teto aminareo fa sofa teo ianao. Efa fantatra fa famaly matetika nareo sy neny. Aza manahy ianao fa iova ihany izy e. Hatr'izay tsy nahateo azay aza tena kizitina lavitra noho izao izy a. Otry. Fangamo tsy tady foana Landy hatr'izay. Mipetraka tany ivelany. Teto an-tanirazana ihany akia fa Azafady raha nahasorenanao ny fanontaniako. Toa malykendrika sy malahelo be izany ianaoko. Tsisy tsiny akia Malina. Misy zavatra aserana nampalahelo fotsiny. Mamerina fialatsiny re a. Tsy naposiko nampalahelo anao ny fanontaniako. Aleo rehefa misy fotoana malalaka miresaka tsara kitsika. Ndry. Tena nirosaka masina ny ranomasony Landy. Fa nisy inona. Toa lasa saina be teo ianao ry Malina. Azafady fa variana kely fotsiny a. Andao hidiny sakafo so hiakatra eo neny ka tapatapaina eo indray ianao. Mankasitraka Landy mitsindrao foana. Ndrekiny raha vavoko a. Zareriny nateraky neny. Zarako aza misy andry e. Vona ny fanampy aminao foana Landy a. Ka andao ara fa ho avy eo ny sakakely ranondry. Nahatraraka ianao tany ambony tany amin'ny efitranona tany. Sa nampiresan'ilay kalavavy ity? Za nampiresaka azoko. Sa ahoana kiry Malina? Marina mihitsy izany Landy a. Samy vavavany ity. Mianatra. Asa tsongona mafy toy izany a madama kay. Marary anie izany e. Mba moramora ihany ianao ry neny amin'ny zanak'olona io a. Izany mpanevadevana ianao izany mba rariny. Mpanampy ve ny manao anao toy izany? Ka izany mihitsy no niteny azy antso amin'ny anarako. Amiko ry neny a. Toy ny rahavaviko nandresako amin'ny Malina fa ty mpanampy. Koa tsy lazaina koa hoe soraty atsangano zanako mihitsy io. Kely saina. Lasa terindry ihany ny sakafon'ilay za. Mazoto manarynareo e. Misaotra ke Malina. Tena mandreraka mihitsy ity Malina iny. Fanazanina izany a.
tokony tsy ho kizitina aminy eny. Landy a. Aniny Anabetika iny. Mahataky manevatova sy miantso andry amin'ny anarandry. amikoroneny mpanampy foana izy fa tokony tsy hanaovana tetra tsy zaka. Ka na dia vitany hatrany tavindoha azy izany dia manaiky foana. Ny hatrany foana neny toy ny hatrany foana. Hiakatra dositra tsy fidiny eo tianaoko. Tsy izany ihany nefa rano raha izao no mitoika. Izany ve? Dia ho aiza izany raha toy izany tokoa? Toy sorona amiko avokoa dia mba kely ananako. Enona hatramin'ny taranaka tsy foko indrindra aza. Oka toy izay Landy a. Mba resaka fotsiny ahy iny ary aza velona trony ny tsy hany lasa fahiny mba oka no avy no hatrehana. Lasa ihany izay koroneny mafy angery ny vonana azo areny. Oka ho azy izay fa ny sakafo hohanina. Mbola samy maika hamonjy azy sika mianaka. Mba izako ary zany mandondona vao maray izany. Sady madany pelinina mahatsiravina iny indray. Inona moa izany fa tsy handoka zavavady indray aho izany tio. Alio no zereny. Ho adray marina, ekala maly. Manao andry. Samba ny nahakapa amiko. Akory leza. Asa sy anikala zany kosa ny anarako fa mahasosotra be ka. Zany na botrabotrandroko toy izao ko. Sady atany-tanàna ka hatraty dia masika be toy izao foana kala. Zaho aza tao an'izany kalakala Kay mararika izany ro maly iny. Avereny ihany le mbola te azo mafimafy kokoa. Ny tany ambanivohitra aza efa tsy hafidiny miantso an'izany ko. Fa hono koa ary maly iny. Na gaga ihany tonga dia nakamo mamanao ny karamanao nandritra ny tery-volana. Afaka mba afakako aloha. Asa ny tena marina tsy mbola tiako miasa leza. Akory? Araka ireny hitanao ireny no mahatadanay dia sahirana zasineny. Fa raha tiako dia mianatra mihitsy aho. Eny efa mila niezaka aloha ny fiainany. Izay mihitsy matsy ny safidianako amin'ny mahaliana hoe ianao niasa ty. Sady mba namako avy tanànako. Fa raha tsy haneny sy ny fianarana izay nitasaiko atao zaho nijanona 2 minitra teto aho. Fa ahoana kosa kirikala? Angasy tamandy. Sa ratsy ny toerana misy antsika? Sa masika be ve madama kely izany? Lera perlina tia mihitsy ny kizity mbelonako. Izany? Ka vitan'izany fa sady mamono mihitsy. Jeren'le zangy ny sandriko vao nitsongony tao bafo mihitsy. Sy magnaika izao kosa za. Disy manoa izay tiany atao loatra le perlina io. Milaminina no le za. Aza dia misengoatra be toy io. Ka sy manaika an'izao ho tapatabaisy koa io e. Kiraha tsinona ny olona anao tao amin'izao foana. Fa inona izany mampiakatra afo anao ato izany ry le za? Madama, ahoana izay tompoko azafady? Sokafo ny vavady fa andeha hivoaka izay. Nao zanareo variany resaka ato. Ny tompoko taterahana mibaikinao e. Tonga dia voay le vavady ry le za fa efa vonona ny fiara. Aza taitra anao madama fa ataontsika mahafinaritra io Ny toetranao ihany. Ary aleo angorona ny lovia avy ninanana izy mianaka fa tsy te aheno ny redirediny ity le za tsy maty ambavany ity. Lasa ianao ry mahaliana. Raha lasa zare resahana to. Sa maty ambavany ro anao. Behivavy ery nefa rehefa sendrany tokoa moana. Ha mahavolana. Anatarany raha hainy indray asako. Misy fotoana ny zava-detra ry mahaliana. Fa mbola tsy handaly le fotoana hivazavazako amiko.
Mbola tafapetraka tsara kosa ilay anaranao tany ambanivohitra. Izaho foana ny alarako lany na ty e. Mbola misy toy iny ka. Fa toy any ahoana koa kialaka ety a. Le zatsa maty am-bavany re a. Ay, za kosa e. Ianao ihany zao mahita an'izany teoko. Ehe. Aleo aloha piritra any fa tsy handany andro anao. Ho amin'ny firy zao tsara. Fa rehefa miantsena tokoa ianao avy eo dia aza adinoina ny paraky te. Masoko ve mandro le sasa to misy zaza vavy sy zaza lahy kely reo amin'ny efitrano mahatamelany reo. Sa to mangarangarana amin'ny varavarakely mifitaratra isy mianadahy. Fa inona ny mahavariana amin'ny mahaliana eo e zany? Ka tsy mahita ve zaza sareny mahatazana azy dahakely reo. Reny fa lasa aleoko tsy jereko any ambony any ka. Aza adinoina ho amin'ny paraky rikianaka ety a. Eno ay e. Vazo hira. Gasy mozika tantara vazo. Zareo teo tsy misy ninina atao amin'ny efitrano mahatamelandy aroko. Oay saika isy memeo ambadiky ny aromaro zany. Fa loziny ity misy ankizy kely reo ambadiky ny aromaro reo. Oay sady to mangana be zareo. Fa anaty ny lambali salorany ary toy ny avy tany anaty tany zany. Oay, tsy mahaliana ve zany mika mafy miantsonjeo zany? Aleo no jerena ka. Oay, mahaliana ianao e. Aiza ianao zany? Ohatsay. To mivalafatra be amin'ny tany mahaliana sady tsy mihetsika tsony. Tena resy teto ao marina. Mahaliana, efa tsy nanina tsony ry. Fa inona ny tena nahazo anao tato ry Mahaliana? Zay vao miverina ny fitadiako. Misy tranga fahafanso dia. Ka nisina ry Mahaliana, tantaro tokoa e. Nahita ankizy kely mianadahy tery am-baravarakely ambony tery aho a. Rehefa nakao amin'ny efitrano anefa avy eo dia. Inona tsara hoe ry Mahaliana? Ohatray, tora amin'ny landy. Andao vonjena aloha ry Mahaliana. Aleo bataina ary aloha izy hiakatra eo ambony fandriana e. Mbola kely koa mantsy izany heviko izany. Aleo Mahaliana avy eo amin'ny tongony. Manisa telo dia miara-manaingy tsika. Ary isa 2 diero izay. Landy maheno avy ianao? Madame Landy eo? Enika se ny fanitrovoko ry Mahaliana. Hitako. Marary amin'ny mafy ny lohako izany. Makaina tsara aloha ianao ry Landy fa aza mbola miarina. So dia tokony hangalana ranom-boankazo mangatsiaka ianao Madame Landy Aleo aloha izao fa misaotra e. Arono efa tonga ao angany. Mbola tsy tonga izy ry Landy Taratara mihitsy koa izy androany nefa tsy mba fanao izao mody hariva be izao. Ahoana tokoa no ambara Madame Perline raha tonga izy ry Madame Landy? Aza miteny ninina aminy satria tsy nampahafantariko azy hoe narary Mahaliana. Oka hijanona ho tsy ambara telontsika izay nitranga teto. Dia ahoana ianao reraka be io izany ry Landy? Totoany kely kiary Mahaliana. Apio le joint izy hiakatra any amin'ny efitrano koa dia amin'izay mba milamina isika. Mba ho azy Madame Landy sao tonga eo koa nenareo ka ho tsy kiarina eto tsika. Mandehana moramora fa tsy ho sokafako mihitsy ny vavahady raha tsy tafakatry nareo e.
Berlina vao tonga marina. Aleo tsokolovoka eto am-baravarakely eto ny fiaviana. Saotra le za fa misy zavatra angatahako aminao ty. Eny za madama, rehefa mbola azoko tanterahana dia ataoko foanako. Zao misy fanafody roa fonosany ireo. Ny ray dorany isakariva, ny ray kosa atao amin'ny rano 2 litatra sy tapany dia ampangotrahana ary omeo ara-pitsy maraina androko. Dia aiza ny dorana lizy ry madama zany? Manerana ny tanàna le tondron-dahy ty Ary le atao amin'ny rano manenina raha atao madama na asaina atao mahalinako. Ty ve mitapy ny tsy alalany landy azo nampanaovako an'ity fa aza dia mba vendrana. Raha vao mpanaovika amin'ny mahalina manko io dia tsy maintsy tonga any amin'ny landy. Dia mahazo vola araky ny fanoa zany ko. Sady ny volako fanome madama tamin'le resaka iny toa tsisy resaka atsony. Hanondrana indray le tsisy sainy ity. Iny dia tanterao io. Merci madama, aza mataotro madama fa vitantsika tsara ireo. Tena misy zavatra tsy mahasafy le zasy matamreto. Dio sana tsy vereo miaraka. Nefa zay le za lasa matoky anao amin'ireny madama. Aleo amin'izay aloha moa dia atoro fa iny tamin'ny madame Berlina. Malina, apreto ny jiro eto an-dalantsara Eny madama, ho avy fa manombokoviana indray moa ny vonondry ny jiro ato an-dalantsara. Ka mbola mahita tenenina sy mialabala ihany felako eo ka Neny fa ino zao tapatapanareo sy Malina tsy misy atoriana izao Efa alina nge io andro io ka ikala tsisy sainy ty ihany mampiakatra eko. Novonono le jiro tao an-dalantsara. Mitetiky ny ampenjerana itsy anga manotetiny Zany tsongonao zany madama fa inona ihany zao tsy hitako koa izay idirandry amin'ny ataonay. Malina, mandiana karakara ny varineny dia vita. Saza mifanarakaraka zatonareo vao fakahita kely dia fandramatra. Ka manome mpanatohina naka dia nokoriny eny mba hatsahako ty fikasihan-tanany ity. Diso kizitina loatra ianao. Za indray kizitina? Tsy hitandrito koa ny ataony Malina iny ka mitary ivelany toy izany ry aleo akaina mondy ny efitranoko fa efa avy ny sakafoko. Mazotony eny misaotra kia tapandrimany any rindry Ty sasany vitsy mijery loko avy eo ka. Zany fa mahita no isehonareo foana rehefa maty fa fanamakendrika izy mianata fotsiny nareo. Fa toy mezanareo fotsiny izy nareo Zay fampitata ny dady mivoaka ny efitrano. Aleo rany. Io raha tsy alina. Misanona aloha. Manondro faritsara eto tokotany izany. Aleo rako fa to lasa ndraika. Lasa izy teo. Aleo itsireko manodidina. Mananotra ny sainitra koa dia tsy tazavy io. Malina, fa ino ty mampianana anao
Visy fikosiana raha mbola reny an-tananao reny. Gasy mozika, tantara, vazy, hira. Gasy mozika, tantara, vazy, hira. Sao dia tokony atory ary ianao tika. Sa malahelo ny any-tanàna. Fantatra na dia mbola tsy nilaza azy ianao e. Ohatr'izany koa ange tamin'ny tonga voalohany tany e. Na naherihery izany dia lasa morona koa anao io. Fa afaka manala fanginana anao nge raha ohatra ilainao. Izany rehefa. Aza mandeha pasaina lavitra aho ah. Adiny hoe aloha ny any ambanivohitra. Aza lefa lavitra toy ny eritreritry. Andao fa pikotsiala nasa vidy mbola tsy tonga ny madama e. Ena re, ampin'ilay zahay izany. Iza moa ny fanampy eo raha dika ihany. Vola nge ny tadiavina tiry mahaliana e. Ka ndao ary fahasalozanao be resaka eo. Efa fantatra ngefa mangina reraky ianao dia mamorona azo ny zava-pitrinazy zao e. Feraka taloha anao ange ary mahaliana e. Andao ary be resaka. Tsisy efa kely sisa sasalovianao ko aleo za manasa dia ianao manafomba. Eny ako. Le vagy. Tia marina za tena zavatra miefitranao ao. Ateria maisomaisona izy. Maty io dia hifaka hitana. Inona moa no atahorako eo tsara kely tia. Hambo aho be hoe mahaliana dia isy aika. Ko raha ohatra hoe sololona mpamosafy dia ahoana? Efa ho 20 taona zao ny sako tato amin'ny madamy Perolinina ka. Mbola tsy nisy lolona mpamosavy izany hitako. Ary tsy maniry ny ahitana izany ako. Rony ah. Ary zareo tato dia efa niresadresaka n'izany. Madamy Perolinina ihany aloha hoe matahotra dia izy mihevitra sy manao odilolo io. Fa ny azy efa aretina fa dia arahana bokony fotsiny. Tsy fantatry madamy landy akory ange izany. Efa vity ny sasalovi fa aleo andeha amin'izay. Eka, mankasitraka ilay za. Aleo fa hitondrako paraka ianao avy miantsaina. Misaotra boke. Mandrosoa e, nikatsona fotsiny io varavarana io. Azafady tompoko. Miandrosoa madame landy teo e? Mazaho seza aloha ndefa efa ampiresaka isika. Aleo tonga dia tsoriny. Araka ny fifampiresahana tamin'ny maraina iny a. Tompoko. Sao dia mbola manana lolo-po amin'iny ry. Afaka manome toky anay ve indry fa tsy mitazona hodina ny voakalo izany. Eto anatrehan'ny tompo no amaliko izany ry madame landy a. Ary tsy nisy nampandoalika andry teo Eny, efa zava-dehibe izy ry mahaliana. Fa za manao an'izao kosa na dia izany azy mitsangana teo ndry. Porofoko mianaka fa masina ny teniko. Ny ataony ho hita e. Angamba misy tandroka ny ratsy. Ok izay ry neny Makasitraka kiry mahaliana. Afaka mamonjy ny efitrano be amin'izay ndry fa efa milamina izany. Ny andro koa maroso alina. Eke fo maraina raha teo. Eny ary. Soava mandry nareo. Misaotra. Lasy naly. Ka ahoana ny fandraisan'ny resana? Araka ny nambarako teo ihany ny ataony hita. Tsy mahatoky eny amin'izany araka ilay fitenenana hoe ny anampatambazana amin'ny mpamosavy hono tsy hamorian'ny zanaka. Ny ao an-tsainy izany dia mpamosavy mahaliana. Ny masoko roa izao no nahita fa tsy hoe lazan'olona. Efa hoe nandeha tany amin'ny lavapiringa izy tamin'ingo. Tsy maty voalava kiva mihitsy koa tianeny tika. Ka naharainy eto aza ny andro tsy ino mihitsy ianao. Tapandimandy ary neny. Torako izany koa ianao anaka. Landy ve izany mika miantsoko n'ireo izany? Inona no ataoko? Sao dia efa soavalin'ilay mpamosavy iny ao ny zanako. Ohatray.
Tsy madame Lampe fa saminika miantso vonjana ambony atsany. Aleo iandriantso miboaka eo klazainy madame Perlina fampampisavy indray. Landy misy inona e? Landy voay. Aleo amin'izay voaka fa efa samy miandro izany madame Perlina. Landy sokafy ny varavarana e. Misy inona? Fa misy inona ry madame Perlina? I Landy hoany miantso vonjy eo amin'ny efitrano eo. Ay, fa atonareo mandrosoary e. Fa misy inona re anaka? Reo te ianao raha tsy tsemboka be mihitsy. Aleo karaha mangatsiaka na ranom-boankazo anao madame Landy. Azafady Kimalina, ataovy ranom-boankazo mangatsiaka. Eny ary madama, lasa ry aloha e. Fa ino no tena azo anao tato ry Landy Nanofy ratsy ary neny nampitahoriny ratsy sisiny anadakely izay ny nofoko. Ndrio aza mandefa saina lavitra be ny mahakasika azy ireo. Tsy nandefa saina lavitra ary neny sika avy niresaka tany ambany iny dia niakatra natory ohatra asina tsy manana lakosa ireo. Allo ekserena ohatra izy dara mifona ao anaty lambreo. Maninao nareo atao amin'io lamby io. Azindry mafimafy solitika any amin'ny akanjonareo reny. Amin'izany misy mibofoka be mihitsiny. Fa taidinareo reto e. Karam-boankazo ato an-dakozia dia miaraka miakatra tsika. Aiza sahady indray nanjafona nisy daty eo. Malina, aiza ihany ianao fa toa ela loatra ko. Efa ho avy madama. Neny nahoana mora aty amiko Malina ny matory. Zao alina izao fotsiny. Tsy mety ankizy izany mba faraparatsiny izany makaty amin'ry. Tsy mahatoky an'iny tsy haintsony izao na ody ratsy ny mampanofa indry ratsy io. Izay indray ny sy ny fanahiny. Efa hoe tsy maninona izany aho aty mpamosavy izany Malina. Ndry diso mahatoky olona loatra io koa aneka. Tia ilay ranom-boankazo madame Landy efa mamitsara iny Misaotra kely Malina. Tonga dia afaka mamonjy ny efitrano indrindra fa neny noho ny atory aty amiko. Eny ary lasa fa soava-mandry nareo. Tena mangatsiaka be koa izany ato amin'ny Landy ato izany izy tefa tena retrika be sahady koa. Ary izy izany miakatra ny tohatra izany. Salikala ratsy indray no anako taby eo. Aleo hitsangana ohatrany fa ataoko maivana iny ianao. Manadala ny tiandro amin'ny ohatra. Ary toa tsisy olona kory ato am-baravarana. Aleo dia ty varavarana ty dia ametraka tsara ny mpandriana. Aleo sarobona mihitsy. Fiompiako ihany koa io jiro io sao maizina ka vao mety ampitahotra. Izy izany mantontono varavarana izany dia ho sanatriny. Tena matahotra mafy izany. Lany koa ty rendrika ny torimaso. Tena matahotra mafy izany nefa tsy maintsy mitsangana hijery izany mantontona varavarana izany. Aleo alaiko ty azo fanodina trano. Ho velesika avy hatrany. Ela ihany nandinika sy niandry ianao. Ianao nefa dia miresaka sy miteny re fa misy inona mihitsy Lehilahy, azafady fa tena variana loatra ny ako. Maro koa ny raha ataoko da miasa be ny saoko. Raha dia manan'olana ianao fa tsy dia ilaza.
vonina ny anampy aloha ange ary tsaro fa fianakany ko sika. Indrindra zany piditra anao tato. Raha nambariny za tsy eny izy raha ny fahitana hitako. Mahaliana, ianao aneny ny resahako e. To lasa saina be zany ianao. Oay, misy fiara mijano zany le za. Maître madame zany tonga zaniko. Eny tokoa, sady maty n'iny raha tratrany miresaka aminao ato an-trano. Angana za. Lasa ary amin'ny Mahaliana, andre mitafaritaka magama taminaza hoe nitafa be oatra zao tsika. Eny zay aza manamy amin'izany ianao. Aiza indray efa alahidi mivavady ty. Aza dia diso atahotra sanany. Ohatra anao tika fotsiny tonga kareny. Teny fivavahana. Ho azay marina. Nefa fahitako fatao fivavahanana tato. Dia tonga dia sokafy fahazalozana miana ano io indray e. Lasa hoe. Mazotoa anao. Indrindra fa hitady a Madame Landy afaka miandry azy eto raha tsy mampanina anareo. Eny tompoko ka androso atao trano ve zany tsika no iandry azy sa raha mety dia aleo eto tokotany eto ihany ka sady ny zaridaina anareo koa tsy karakara. Le za moa no anaranao teo. Zay indrindra no anarako raha nisy. Tsy hoe fidy fotsiny afa tsy ramosy zany. Ato trano tsy mahazatra mamy miatsony amin'ny olona amin'ny anarana zany ko indrindra ry ato amin'ireo madame Perline. Fanahoana kosa efa samy lehibe zaoko fa efa misy firotaona moa zao no niesanao tato. Efa ho fito taona teo zay ry amsi fa ny mahavariana tsy mbola nahitanao zany na dia tamin'ireny vonana azo andro madame Landy reny azako. Ka tsy zany fa tsy teto toerana foana ary le za voaingana ihany any tonga teto Tanindrazana. Ay ve tsy tety ianao e. Gaga mantsika avy nandevina ny tompo Clara vadiny madame Landy mantsy dia nakaty avokoa ny ava sy ireo namany nanala fahanginana azy. Arono ay e. Ahoana zay? Efa hita ihany ve le zanany mianana? Aza amin'izao iresahantsika izao aloha tsy misy vaovao mahakasika an'iny mihitsy e. Fa na dia adiana aza atao mandakofakoho. Ary ianao ve tsy mahafantatra ny antony tokony hakan'ny olona ankeriny azy mianana? Efa tsy antso ve ry zareo ny amin'ny takalo vola ohatra? Zay indray aloha tsy mbola henoko mihitsy indray aloha ny mahakasika azy zany e. Mba henoko dia ny fandehanana any amin'ny pôlisy lavo zao. Ny pôlisy koa moa amin'io dia tsy ahitana voka mihitsy ko. Fa resaka tamiko tokoa amin'ny nahafatany vadiny e. Tsy azoko loatra izay nambarany fa sady mitomany moa izy ko. Miainy fotsiny amin'ny matinamako azy. Afaka tantarany zava-tranga ve ianao? Rehefa avy misakafo hariva taty zareo fa mitidinika any amin'ny fahitana an'ireo zanany dia sy nahavita kiasy tanana madame Landy mihitsy ny vadiny tamin'izay. No izy fihetsika izay no nahatonga satria netaka deserana. Tsy mino azy zany ahy satria nateo azy fa maliny zany efara tamin'ny fikasihan-tanana dia tsapa. Tena ory tokoa nge madame Landy tamin'ny nahafaty ny vadiny. Azafady le za ary mipipakirily to vafanampy aza soilanao mandehana aloha ihany dia tohizana ny tava avy eo e. Rehefa niantso ny madame Landy azy eo le za. Namanao no rangaha io fa anao hiandra azy eo. Sady be fanontaniana be loatra izy ko. Fa zarako azy aloha misy azy mba hanala ny fahanginako. Sa amparosoana ny trano. Ampilaseho ihany aloha fa tsy vita ny piritranoko.
miantso ihany ela efa vita milamina tsara. Aprimainga anarany tranonao so mangataka any androso izy ko. Eny ary ao fa ataoko malaky ny ato a. Sady raha ny firesaky madamo lany teo ohatra ny vahiny manakaja be hony io. Tao hoe olona avy any an-dafo ny izy io raha ny filazany ko. Mazava ho azy moa izany ko. Raha teo zareo tsy navelany andro teo an-tokotany teo io rangahy io. Miantso anao eo ihany rehefa aveo. Azafady Ramose fa mbola niresaka kely tamin'ny Mahaliana io a. Tsy maninona izany ka. Ay, Mahaliana no anarany. Fa hono ahoa zay. Anga misy rom-pihavanana ianao sy Mahaliana. Misy any aloha izany hoe ianay no mpirahalahy. Samy avy any ambanivohitra avaratry faliana zay. Le tanàna toa hoe miarina avaratra e. Zany ve? Hitako io ka. Efa nisy iraka nataoko mantsy tany teo akaikin'le hoe Ambero. Tsy miaritra moa zany io tanàna io Fa iraka inona ianao Ramose? Fa miasa amin'inona ianao mandeha manao iraka any? Na teniteny foana tamin'le zako aty. Aleo avadika ny resaka so tsy kiaritra ity hoe polisy Oh Ramose to variana be nge ianao zany. Azafady mijery an'ireto zaridaina reto dia somary variana kely ahoana ho tsara ho ianao teo? Inona ho ny asanao raha tsy mahadiso? Ianao namita iraka tany amin'ny faritra Ambositra Fandriana teo iny ko. Ao Ambero lazainao mantsy havanay ny akamaroany. Tsy izany fa nanafika tovavy ny tena mariny sady aleo ajanona any izany resaka Ambero izany so havanareo le tovavy ka hanahirana eto. Mbola tsy vonona mantsy ny tapo maso. Izaho kosa Ramose fa tamin'ny taona firy ianao izany ny tany? Efa ela re izany sady aleo farana anazy izany resaka izany fa tantara efa lasa izany aleo aloha androso fa mikopaka Mahaliana. Afaka mipetraka amin'izay tianao ianao miandry amin'ny madama tompoko? Misaotra Mahaliana. Fidy aloha no anarako Efa fantatrao nga fa namaly landy Faly mahafantatra anao tompoko. Za moa efa fantatrao hoe Mahalinako. Fa ianao kosa sarika sady tsara tarehy kely sambatra izay olona miaraka aminao. Zany misaotra mbola tsy manana olo tiana zany aza Ramose Izaho kosa tovavy toy izao kosa ve dia tsy anana diny tsy manana olo tiana zany afa mbola hianatra. Izay no antony asako aman'olona toy izao satria tsy maharaka an'izany neninay. Zany ve? Tsara kosa ny fikirizanao zany Anga tsy misy afaka manampy anao fa tsy maintsy miasa. Tsy misy ka. Sady tsy manana namana afaka nampy zany Eny fa nany an-tanàna aza. Ary raha mpisamboriko voly ianao ianaranao dia ahoana? Dia aiza moa zany anerako ny volanao avy eo? Ny karamako tsy hoe vola be akory. Iany ary hono ary Mahaliana. Hoe ahoana izay? Efa hitanao ve zany zanak'landy zany? Sa efa nandalo teto ambanomasonao ny endriny? Iza tsara hoe? Toa taitra be ianao. Misy zavatra fantatrao ve mahakasika azy mianadahy? Tsy zany ka fa any amin'ity Mahaliana ity miafina rehetra. Aleo fitorona tsara. Zao Ramose efa tsy hita izy davo ny asa tato ary anampy amin'ny madamo Landy ny neviko aty. Ary hono
Ianao ve mahatsikaritra fihetsika hafahafa amin'ilay za? Maninona? Tsy misy fihetsika hafahafa izany amin'ilay za ka. Fa inona ny antony ametrahanao an'izany fanontaniana izany amiko? Namako be Madame Landy. Ay. Araka ny nambarako teo dia linany amin'izany satria voina mampalahelo izany very zanaka izany. Sady amin'izay tonga dia zaza roa be izao. Izany ve? Tsara saina kosa ianao zaniko. Fa raha azoko tsara izany dia anampy amin'ny Madame Landy hikaroka ny zanany ianao. Eny e, hifanohana aminy araka izay mba ho vitako. Eny e, na zaza nge te hanampy azy fa misy zavatra fantatrao nga mahakasika an'izany? Tsy hoe misy zavatra fantatra fa voninkainanao Mahaliana, asa manahy ianao fa ataoko tsy ambaratelontsika izany. Tsy eny ianao raha ilazako fa eny e, toy izao ary ny zava-misy raha misafidy ka hiany tsara ianao fa tsy angano ty fa tena nisy Ie, dia izay ny zavatra nisy teo aminay Ramose. Mety tsy ino ianao kanefa izay no izy. Izany very Mahaliana? Tsy misy langa na famoronana ve ny nambaranao rehetra teo? Fa tsy misy izay nolazaiko ve ianao? Nefa na dia izany aza oka ho antsika ihany izany Ramose fidy Aza manahy ianao ry Mahaliana, efa zava-dehibe izany. Efa maty ve izany izy ireo e? Mino tanteraka an'izany Ramose ary ireo fambara rehetra ireo no inoko an'izany. Misaotra anao ny tantaran'izany e. Fahazalazaina namin'izana amin'izy izany misy anampiana amin'ny porofo eo am-pelantanana hikarohana ny marina. Porofiana eo am-pelantananao? Ka fa iza marina tokoa aloha ianao ty e. Zao ry Mahaliana, aoka ho tsy ambaratelontsika ihany koa fa manana porofo izay mbola ho amariniko dia mandalo aty aminareo indray. Oay, varindresaka teto fotsiny tsika Ramose leo akako ranom-boankazo ianao? Oka re zao fa tsy hijanona ela fa efa misy mandefa hafatra ato amin'ny finday ato dia hamonjy kely an'izay olo izay aloha dia tsy ahandry any Madame Landy indray izany? Fa tsoka telefona izy fa ny fitombita hono tsy mahaleo ny sampony ka tsy maintsy mandeha mandra-peo ny Mahaliana. Omendalana ary ianao leo atsoky ilay za moa ny vavahady. Misaotra amin'ny fandraisana ry Mahaliana, andeha aloha fa mandra-peona. Ary isany mety namitohatra amin'ity andro alina be ity izany. Aleo arangaraniko eto amin'ny varavarana eto. Oay, toy Madame Perline. Fa hoaiza amin'ity andro alina. Iny ny fa lasa nivoaka ny atokotany. Ary aleo arahana moramora raha izany. Ohatray, ary toa lasany amin'ilay za. Ina ary ny tedavany an'ilay za amin'ity andro alina ity. Aleo anatonako akaiky dia enoko izay risany eo. Lesa, sokafy aloha ny varavarana Hatray marina, Madame Perline, fa maninona ty amin'ny andro misasak'alina ty ianao?
moramora sao misy maheno. Inona ny nanontanian'ilay ramose tonga tato izany e? Na ny tany nahakasika ny tsy fahitana azy menata izy madama. Dia inona navalinao azy? Ka inona moa fa zay azo ny valiana dia ny valiako avokoko. Ary inona ny nanontaniany amin'ny Mahaliana? Torako izany koa ny nanontaniany amin'ny Mahaliana. Aza mamorona fa so anahirana eo a. Fa inona raha ny koboliny madama Perline ity? Sa ny anentsika hatrany? Nefa raha manao ny marina tsy tokony hatahotra izany koa. Tandremo fa mila mailo an-trano foana. Aza manahy ianao madama, le za angety e. Fa inona mihitsy aza ny ambadiko izao tsy fahitana azy tazo. Ary aloha hitsirika hiditra any amin'izay ka. Fa taizindriry Mahaliana? Avy nivoaka tany amin'ny lavapiringa ka. Ary aizy neny, sa niaraka nareo? Tsy niaraka izay ka, fa ahoana? Ohatra, toy Landy sy Mahaliana reto. Inona no havalika azy ireo? Fa avy taiza koa neny? Narary be ho ankiboko dia nivoaka tany angabony aho. Iza izany no mandainga aminareo sy Mahaliana e? Izy milaza fa avy any. Ianao koa eto manambara fa avy any? Samy mivoakaly nareo dia ngabony eny anliana. Za kosa aloha madama Landy avy any angabony mihitsy a. Madama no tsy haiko. Dia mpamosavy aho izany amindry. Aza mifanendrikendrika. Tena leo be an'izany vazafazy izany aho fa aleo samy mamondy ny efitranony dia samy mandiny teny raha pitso miresaka. Aleo aloha ifondray dia hanokona sakafo ka. So ihany fa sabotsy aloha dia tsy misy mifo maraina izy mianaka. Ohatray. Izy izany ao an-dakozia izany. Manao ahoana ki Mahaliana? Mandrosoa e? Manao ahoana Landy? Toy ianao manondra raha atao an-dakozia. Fa misy inona? Tsy miasaka dia mba mifo maraina. Sady izy vahiny ataony io. Tena ninona raha ny foazina dia izany nanao azoko. Sady ny andro koa tia mangatsika be. Efa raha mafana angety anasako fitaovan'ity kia. Afaka makaina kely aloha ndry. Za kosa no hoe izany makaina ry madama. Aleo ataoko fa tsy maninona e. Hifanampy aminay kosa ny olana ndry fa tsy hoe ho andevozina akory. Olona manam-panahy tokoa raha ianao ry madama Landy. Fa hono a? Ahoana? Efa ela ve ny mpinamana be ianao sy ilay ramose fidy iny? Ve fidy? Azo lazaina ho ela ihany izay ka. Fo mbola mpianatra tany amin'ny ambaratonga voalohany no fankahalalànay. Izany? Fa indrindra izany ny patrory Mahaliana. Toa mipetraka sy mampiresaka fotsiny fa ilan'ny zanako indray no manasa vilia. Ka i madama Landy no tsy mamela. Neny aleo mba handray andraikitra ihany koa fa tsy ho tolora-potsiny e. Raha tsy ohatra Mahaliana na sanatria marary dia izy ny anao an'io. Dia manitra sy mavomavo toy izao kosa za tsy mpamosavy sy mpitana ody araka ny teninao e. Io indray ny sy Mahaliana tafahoana. Efa toka ihany ilay izy dia mba milaminareo e. Ka tsy mety amin'saiko izao e. Rehefa tianao raharaha dia lasindry mandeha any ry Mahaliana. Mahaliana, tovariana be nge ianao e. Raha nahatezitra anao ny tenin'ny teo dia izany mitondra fialatsiny akia. Tandry izany? Inona? Lasa tonga dia niritina tsy ny teny tsy mivolana. Fa na dia izany aza tsy tokony asiaka aminy neny e. Efa ny antsainy komisera dia tambatamba azy alohany izy fa ahomby ny fanadihadiana. Efa maty paika nge ny hevitra rehetra e. Dia inona izany no atao? Ho avy eo izany komisera avy eo? Tsy haiko ka. Aleo aloha mody tambatambazako izy ry neny a. Mety hitombina ihany le hoe miray tetika izy sy le za.
Aleo tsikoko fa misy olona miresaka amin'ny mahaliana indray ao amin'ny efitrano eo. Aleo inoka eto ambaravarana eto. Dia ahoana ny ataoko amin'izany? Zaho tsy afaka mivoaka atoko. Indrindra Madame Lany sy Madame Perline samy ato daholo. Sao dia voatsikary ny fanareo no mifandray amiko sady efa hifampikarohana raha teo. Voaporofo sao fa anisany nanafina azy mianadahy mahaliana. Dia inona ny ataoko? Aloha enoina tsara ihany aloha ny teniny. Tena sarotra be ny nohony an'izany e. Raha fantatry Madame Lany koa izao dia ahoana ny fihetsika ataony? Nefa leo ary aloha tambatambazako ihany aloha dia ho hita eo e. Mazava izany fa reo no nanafina ny zanako. Tsy misy elana intsony. Eny fa na dia tsy nahazo fandraisam-peo aza. Aleo aloha any amin'iny ahitana ny hevitra tao. Neny, tena izy mihitsy. Fa ino dia mazondry Landy a? Misy izy ahoana? Izy ho aho. Tony aloha ndry dia hazavao amiko e. Mahaliana ary Neny a. Nanino? No anton'izao izy nanafina ny zanako ary hevitra efa maty paikany azy sy le za. Inona tsara ve Landy? Henoko daholo any resaky mahaliana teo raha za andeho any amin'ny efitrano niny. Sao diso fiainy kosa ndry e. Fa ahoana ho izy? Miresaka ny aminy hoe tokony atao sy tokony atao izy. Indrindra hoe andamina tsy hoditaitra sy ny sisa. Tena tsy misy tandrony tokoa ny ratsy a. Tsy nampoziko hoe mahaliana no ambadika izao. Arono a. Ahoana? Le za ve ao aminy eo? Tsy ao le za fa ery ambany eo akaiky ny vavahady. Efa nijereko mialohan'ny enoko azy. Efa izany tonga izany koa komisera. Mandrosoa komisera fidy a. Io mahaliana io nahavandozana akanikerin'ny zanako mianadahy. Tsy manaiky afa. Komisera fidy hoe? Ie. Ngatsy hoe nama Madame Lany fotsiny ianao? Efa maty paika ny tetika ary mahaliana. Zao tratra mora mpanao ratsy. Aiza nasianao andreo zavikelika? Amin'ny tony aloha ianao ry Madame Perline. Andraikitra mpitandro ny filaminana no manao ny fanadihadiana rehetra mahakasika an'ity raharaha tsy fahitana azy mianadahy ity. Fa ny mahavariana andriamatoa komisera, le za koa ve zany tsy tokony voaroroy amin'izao? Izy manko no napiditra an'io tato aminay tato. Tsy misy idiran'le za zany Landy a. Io ny fosotra nitazona azy mianadahy dia izay. Tsy nanafina an'izany zany re ahy e. Tsy misy fantatro mahakasika an'izany. Araka ireny efa nilazaiko taminao ireny komisera dia ireny no nitranga. Misy pirofony mena. Mangina aloha ianao ry mahaliana. Tsy mbola anjaranao no miteny izao. Any amin'ny komisariatsika no miresaka. Dia tsy inao koa izany ianao. Marina daholo izay nambarako anao ireny. Ary mbola misy pirofo ihany koa. Averiko ihany fa tsy ilaina miteny ianao raha tsy any amin'ny birao izay anaovana fanadihadiananao. Sanaiko moran'izao mihitsy kosa aloha e. Efa maty noho ny fahazakana ny tsy fahitana ny zanaka tsy navatoko. Mitony aloha ianao Landy a. Efa ho hita izao ny marina fa aoka tsy hitomany intsony ianao. Ary aiza moa le za teo e? Avy namova vady izy dia ry mipetraka ambody manga maka iny ry. Ka zao aza ambara aminy izao zava-misy izao Tsy nanambara taminy aho mantsy izao dia misy ifandraisany tokoa izao zava-misy izao ka tsy ho azo ny marina. Raha ile za aloha tena atokisako e. Ao anaty fanadihadiana no ahitana amin'ny marina ary Madame Perline. Fa zao nitetika atao Eny komisera. Ianao mitondra an'le za mampiresaka azy any ambadiky ny trano. I Madame Lany kosa mamono vavahady andehanana sy mahaliana amin'ny fiara. Dia tsy inao mihitsy izany ianao komisera. Mba zatao toy io more. Raha mbola miteny sy mikorontana eo ianao dia ho fatorako ny vavanao ry mahaliana. Fa nanao ratsy mitetika ny anakarena inga ity mbola tsy azo tenenina ihany. Ataovy amin'ny fanaovana azy komisera. Izay olona tsisy fotony io koa ve no animbazimbanao. Aleo tonga dia midiny ianao ry Madame Perline.
rehefa divy tsy tazana eto am-baravarakely eto intsony ianareo vao hidiny izay. Azafady madama fa toa niantso ahy ianao. Mandrosory le za. Ohatray fa izy mahaliana ny to ianao indray mikarakara sakafo. Mazoto toerana aloha le za mahakasika an'izay mihitsy manko ny resantsika eto. Saory le za madama. Tsy eto mahaliana fa lasa natao fampitorana any amin'ny polisy. Ahoana tsara hoe madama. Zay mahaliana ary le za fototr' izao tsy fahitana ny zanako izao avy aminy koa zany no antonina amin'ny vadiko tena. Fa nahoana kosa ary madama landiny hoe izy no nanao an'izany Efa voapirofo daholo zany ary le za. Efa mazava hoe izy dia zay. Niantso telefonina ampiray tsy kombakomba tamin'ny taona efitranony izy no henoko. Ary fandaram-potoana mahakasika amin'ny fanafenana azy mianadahy no resahany tao. Zany very madama. Dia inona zany no tokony atao? Tsy misy hoe inona no tokony atao tsony zany le za. Ny polisy no manao fampitorana sy mifanadihadiana mahakasika an'izany. Rehefa tratry ny tery ihany izy tsy maintsy ilaza marina sy anoro an'ireo namany. Ka sao dia miahy aloha nareo izy mianaka. Sady indrindra zany napiditra azy tatoko. Matona tsona hitafa aminay ianao dia tsy manana ia aminao zahay. Fa zao le za. Madama. Azonao ambara aminay ve ny tsy ambara telo ny tovovavy sy ireo namany? Raha hoe mahaliana aloha dia olona tsotra. Sady raha ny teniny dia hoe tsy mbola niakatra taty andrenivohitra mihitsy izy raha tsy vao zao. Tena voafitaka tsara kosa zany ianao ry le za. Ary ianao tokoa ny laza fa totriny hoe misy roim-pihavanana nareo misy roim-pihavanana ihany aloha zay. Fa araka le teny hoe naray aza ny fiheviana dia tsy mitovy ny sainy. Fa ile za koa angeta tia foana fotoana kely fotsiny nandehanany tany ambanivohitra. Ary mahakasika ny namany ry le za misy fantatrao ve hoe aty andrenivohitra aty indrindra hoe lehilahy? Raha ny hoe namany iray aloha madama tsy fantatro mihitsy maty ny ray ny voavolana vitra izay. Mbola te hianatra izy dia izay nahatonga azy hiasa. Ok izay fa toy le za ndray ty no adiadiana nefa mahaliana iny efa hita. Fa raha mbola manana fanontaniana nareo dia ho valiako foana ka. Izay ihany ry le za fa misaotra mivalim-panontanianao. Raha misy vity sady miaraka amin'olona laky telo. Fa misy inona ary sady mitondra zavatra botsina ao am-paosika no. Dia ahoana ry le za aza matahotra fa namako ireo atao madama landy ato indray aloha. Ka tonga nareo dia androso sa ampandrenesiko izy? Leo tonga dia androso fa reo namako ireo hijanona ao anaty fiara ao ihany. Ary mety polisy ihany koa zany ty raha misetiako. Eo tazako ao anaty fiara io mantsy le polisy paka ny madama landy rehefa hivoaka izy. Tovariana be ianao ry le za. Tsy tokony hiditra ve tsy zany ramose. Nisy nahavariana tsy zany ramose. Nisy nahavariana kely aho fotsiny. Tonga dia takatro avy hatrany ny ao an-tsainao I William eo anaty fiarako io. Izy foana no mpanaraka amin'ny madama landy rehefa mivoaka. Raha azoko tsara zany dia polisy marina ianaoko. Komisera fidiny manoloana anao. Ahoana? Komisera hoe fa tsy izy tokony hampanahinao zany ry le za. Angaha ianao nanao ratsy. Tsisika na gaga fotsiny hoe nahoana tsy nambaranao mialoha zany. Mitovy foana zany nanambarako na tsy nambarako ry le za. Tsy misy tokony hampatahotra anao zany raha nanao ny marina ianao. Eny re komisera. To vao tazoko ny resaka tamiko teto fotsiny ianaoko mandroso ary. Ody re madama. Mandroso ianao ndray matoa komisera. Azafady fa mbola niresaka tamin'le za dia zao vao niakatra. Dia inona nambarany ianao tompoko?
Mbola ao anatin'ny fanadihadiana mihitsy tsika izao ka. Fa misy fanampim-baovao fantatra ao anga? Mana fotsiny aho hoe somiray tsokombakomba amin'ny Malina le zako. Misy zavatra hafahafa fantatra ity Madame Perline ity raha izao a. Sa matahotra sy rahoana an'le za. Aleo aloha fitorina tsara ihany. Manao hoany ianao André Commissaire? Toa variana be ianao fa misy inona? Na izaho koa aza mba gagako. Azafady ry izy mianaka, maro sahanina koa moa ny tena dia mizarazara be ihany ny sainy e. Ka inona izany vao nentinao e? Ary zavy ireo anaty fiaranao an-tokotany ireo? Mpiara-miasa amiko ireo ry Madame Landy. Fa zao raha mety dia aleo miaraka makany amin'ny tranonareo mivady tsika ry Landy. Fa ahoana? Dia ny fiaranareo no entina. Ry zalahy reto kosa hijery an'izay zavatra feno mahaliana ao amin'ny efitranony ao. Raso, tia ny taratasy manome alalana ny zareo hanao an'izany. Dia za koa ve zany miaraka aminareo? Tsika telo mianaka mihitsy ka. Fa hanafatra ny zalahy ireo hanao fikarohana ato. Sa ahoana? Tsy maninona mihitsy raha izay nahitana ny marina komisera. Akany lakile amin'ny fiara vetivety a? Mandrosoa ianao komisera. Miala tsiny fa efa ela tsy nisokatra ity trano ity dia somary maimboboana. Tsy maninona re izany e. Raha mety dia aleo hitsidika efitra hafa aloha mandra-pamoa anareo ny efitrano rehetra. Eny ary komisera Fidy, afaka manao ny asanao ianao. Jereniny inge? Mbola reo daholo ny amin'ny sakafo avy nihinananay an'ilay hariva iny. Antoko mantsy ianao izay raha atao. Io indray ianao ry Landy ilay mandeha fa saina lavitra loatra. Embona mba sendra nandalo fotsiny ray iny irineny a. Way, ary lasa seza aloha komisera teo e. Landy iny avy tany velany tany iny komisera, naninona tany? Fa mety nisinina koa izany tany irineny? Aleo avy eo izy dia anontaniana, sady mbola amin'ny telefonina koa izy izany. Misy zavatra hafahafa mihitsy ataon'ity komisera ity irineny a. Be fetsiketsehana. Na izaho koa aza kito lasa saina izany. Komisera, fa taiza ianao? Angamo tsy hoe hitsidika ny efitrano indray ianao? Eny tokoa komisera, avy taiza ianao teo? Avy mividy sigara teo ivelany teo ary izy mianaka. Tsy nanakotaba-nareo fa mbola variana be nareo ko. Fa inona moa izany ny tena nandehanantsika taty? Misy zavatra tiako porofony eto amin'ity toerana misy anareo ity. Fa inona izany ilay matoa komisera? Aleo angamba aloha harery izany fa aza mananareo. Tsy maintsy hisy voka n'izao fanadihadiana atao izao. Dia misaotra ny amin'ny fandavan-tena re. Matoky anao izay ndray matoa komisera. Dia nanao ahoana fanadihadiana Mahaliana komisera? Raha ny mikasika ny Mahaliana dia efa betsaka ny zavatra nambarany ka. Ary ao anatin'izany indrindra ny anton'izao fisavana ataontsika izao. Fa mety ory zareo tokoa ve izany nakakery ny andro zanako? Eny tokoa komisera. Ny azoko ambara aminareo aloha dia eo am-pikarohana ny marina rehetra tsika. Kely sisa dia ho hita ny marina. Arono a. Le zavy izany tsy ho voasaringotra amin'izao raharaha izao. Izy mantsy mbola miasa ao aminay ao aniko. Sao dia tokony andraisana fepetra. Tsisy idiran'le zaka izy izany olona vendran-dahy iny. Marina daholo ny teninareo fa araka ny lazaiko teo ihany miandry alohantsika. Efa za mihitsy ny midina hifoto ny fahazamananareo. Dia matoky tanteraka anao izay dia matoky komisera. Izay ny tantaraiko anareo izany nataon'ireo polisy ireny tiko. Za moa niandry teo am-baravarana fa tsy niditra. Avy eo dia nidiny mihitsy ny varavarana roa tato amin'ny trano tato. Dia niankiray nampiresaka teo ivelany. Fa inona moa izany no nikarohan'izy ireo tato e? Ary tsy nakao amin'ny efitrano Mahaliana very zareo? Eny tokoa ary le za, inona ny tadiaviny? Nikarokaroka atao fotsiny izy.
na koa amin'ny efitrano mahaliana ry zareo avy eo. Fa inona daholo ara ny anton'izany sa ve hoe ny teny mahaliana hoe mpamosavy eny dia nikarokaody ry zareo? Aza miteniteny foana ry landy a, mpamosavin-drinona. Dia madamy landy tia koa dia mampimeko. Mangina akory le za, afaka mandeha amin'izay ianao. Ka ohatra ange nataoko ry neny, ianao tonga dia tezitra. Na ohatra aza amin'le zandry manao fanoharana fa tsy amiko. Lasa aleo fa mahazo foanareo e. Neny a, efa io hita ihany tia marina amin'izy mianadahy. Fa tia rato tia indray izao no mibahana ao anaty saiko ka. Mahita hevitra ry landy a. Hoe ahoana ry neny? Rehefa voaporofo fa mahaliana ny nanafina azy mianadahy dia manampy fotsiny ry hoe sady niaraka tamin'ny vadindry ihany koa izy, ka rehefa tsy manaiky manome izay nilainy a dia ny zanaka rao no nataony takalona iny. Neny a, lainga ange izany e. Zay le tsy tiako amin'ireo ry landy a. Rehefa toro zavatra mahasoa dia mamaly foana, sa inona no avalindry amin'ireo havan'ny rato. Dia ny olona kosa very neny dia tsy mba anaty-tsaina hoe vadiko ane rado e. Marina fa vadindry rado fa jereo, tsy ireo fianakavian'ireo zao no mitory indry. Sady rano marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Mbola tsy nandalo tamin'ny sofindringa moa izany teny malagasy izany. Indray ariko, aleo hita eo ny zavatra mbarany mahaliana. Hoay, vatsiko misera veky io mijany eo an-tokotany io a. Azafady kely neny anarangaranako azy eto. Izy tokoa io ry neny a. Fa misy inona indray ary. Leo andrasana dia hiteo e. Koa ny Serafidy, fa misy inona ny tonga rivariva ianao? Sorry mianaka, tapitra ny fiam-potoanana ahafahana hitazona mahaliana ka tsy maintsy mody aty izy. Raha pitsy ho lazaina aminareo eo ny dingana manaraka. Ay, tsy manahirana be ve izany ry komisera? Maninona izy raha tonga dia nakarina tribonaly? Sa misy olona afaka miandry azy ety? Hitsaoka eo iny dia izay vao loza. Efa eo am-panomanana izany tokoa izy ary madame Perline. Entina eo izany mahaliana. Izay fa somary mahimaika kely ihany aho. Dia mamerina ny fisaorana Andriamatoa komisera. Aleo raha mahazo tsara aloha izay ataony mahaliana sy ilay polisy vavina saina miambina azy ato. Ohatray, toa mivomidanadana ho azy ny varavarana fidirana. So dia sanatrita vatsaoko ao ary ilay mahaliana iny. Aleo aloha raha maso ny hidi-tranony ka nefa dia mety tsara ny tranony a. Aleo hidiko io varavarana io dia hiakatra atory aka. Ny andro koa dia efa tena maizina. Perline, aiza ny zanako? Ohatray, to misy miantso zany sa i komisera zany? Raha dia anao miresaka aminao fa tsy komisera zany. Andrekako rado hoe fa tsotra ny fanontaniako e. Nafenonao aiza ny zanako mianadahy? Aleo hiakatra iana dia hiditra any amin'ny efitrano fa toa misy zavatra tsy milamina mihitsy ety. Hitako foana nge ianao na hiafinaiza na izy e. Saika tsy voahidiko hatramin'ny efitranoko marina. Ary izy io manatona anaty maizina io. To irato. Fantatra amin'ny akanjony dia inona ny ataoko? Sotra fotsiny tenko Perline. Avoay izy mianadahy ratsy izany dia ho kendakendaiko ho faty ianao a. Ka ahoana? Anaiky sa tsy? Tsy fanahiniko ange ny nanapozina anao raha dia noho ny tahotra ny ahatratrarana tamina hafaty azy mianadahy nanaovako an'izany. Mandeha aminy ianao zao dia nizao makany amin'ny nanafinanao fatiny izy mianadahy. Tsy maintsy doranao zao alina zao ihany ny fatiny izy reo. Eny ary rerado alefa tanterahako ny teninao.
za voay madame Perlina ihany ty le za madame Perlina fa misy inona no mangovotra be ohatran'io anao midira aloha tsy androsotsony ary le za maika be tsy maitso fongarina izy menada dia hodorana fa manangatra amiko ny rain'izy ireo ena tsara very madame Perlina io ariny ianao ry le za fa niverina ny diro andao ataony atao madama to ramose raha to mijoro io ko aleo antsona le polisy vavy namany komisera aza miantso azy ry le za fa sao ho raisy-potsiny amin'izany sika senao aleo fongorona fotsiny dia dorana dia zay tena irady vadiny madame landy mihitsy ko akanjo fitondra nyreny anaovany reny andao ary etsika fa efa ranomasany sika ko andao ary efa rehetra tokotany rehetra ihany keo ny angady sy ny fandrofanako tadidinao ve ny nametrahana azy tamin'ireny efa nasiako vato lava re eo ambody manga ao manka naleviko izy da araky le baikonao araso hitanao zao fa ty le vato tsy lovy tsara amin'le torsa fa anomboka angady azy ahy angeny ianao miady azy io fa io tsy mietika manara-maso atsika eo ambaravarana io rato efa tena manao zay ho afako mihitsy angia madame efa kely sisy ty indrindra koa ato maizina dia manahirana ko ary mba tsy lovy tsara re madama fa nga vitany vava amin'ny teny fotsiny izy ty io kosa fa hita ilay azo nataontsika teo ambony dray madama fa lasaiza raha miserado teo iny manatony iny izy ry le za matahotra mafy azy zany ka aiza ry le lasatsy andorana azy da mba hitsoahany ololoko ay iny fa manatona madama iny fa manatona tiako ay to tsy matahotra ny azavan'le torsa aza misy mihetsika basy fofahana tsara ty amiko ty aoka hialy ny atananao faingy aniny angady iny ry le za fa toy komisera fidy ty fa nanao ny akanjony rady fotsiny fa aza mihetsika ao allô tonga dia midira avokoa ianareo ry zalahy tra tehaka ny aza fa to misy polisy maro misaoty tambora endry le za tonga dia vatory avy hatrany tena mpamosafy male mariny ty Perlina ty ny ao an-trano ihany ny voriana tena tsara koa sy nytorimasoko aliny aloha hitsangana moana iny fa tratra toandro teto am-pandriana tetoko ako atry to feno mpitandro ny filaminana ny trano fa misy inony aloha hitina ny aloha fa inona ny ataony zao ry komisera fidy nitsoka angama aliana sa misy inony manao ianao madame landy manao any ianao nisy vokany fa na dia adina natao ry madame landy zany mitony ianao ary aoka tsy ho taitra fa vaovao ratsy no ambarako anao fa misy inona komisera vaovao ratsy ahoana koa mipetra aloha dia mitony ary amafiso ny sainy efa tony zao ary tsy namatsika tsony izy mianada matiko tena ary mahaliana fa naninona ny finoany tezy zany ako mitony aloha ry landy tsy mahaliana ny namono azy ireo dia mbola rovanao ihany le tsy vaniny io komisera tsy miaro azy fa tokony isoranao azy izy satria noho izy aza nahalalana amin'ny marina rehetra madame landy fa iza zany namono sanako komisera ndrenina madama Perlina neny hoe tsy afenina tsony fa efizay voalaza maliny izay ny mariny oay vonjeo komisera fa tora madame landy zay ary le nyteneniko hoe mila tono landy maheno avy ianao landy aiza neny mila mahita azy ahy zao
Inona ny antony namonoana ny zanako? Fa dia nahoana loatra reriny eny eo? Nahoana ny finoinao sanako? Nalandy sitrapoko izao. Fa nahoana loatra re? Toran'ny ankizy foana ilay manga eo an-tokotanintsika io. Tiako mihitsy izany dia nifandriako. Nividy manga tena masaka tsara ary nasiako siriny. Tonga tapoka teo anefa izy da naterany rainy teo am-bavahady. Niazakazaka naka sady nihinana an'ilay manga betrany ka dia Tsy ana loatra ianao roneny aho. Namorika ianao fa niavana ihany ao fo. Ianao koa izany namorika an-drato. Ie, rehefa hitako fa tsikarotro rato izany dia nipozinika ihany koa izy. Nafenonay ny razan'izy da rehefa nilamindamina dia nasitrika eo teo ambodimanga teo ihany. Komisera, toa tsy mino ny saiko hoe nenina havandoza tamin'ireo vady aman-janako. So kosa mba endrikendrika sy fansoram-potakazo zao na olon-kafa nanao ny eloka dia terenina ndrenika baboka ny eloka tsy nataony. Na izahay mpitandro filaminana koa aza mba saina ntohan'izany e. Izany indrindra ny antony nakanay amin'ny maly iny no adiadiana tsara ka nahalalana amin'ny antsipirian'ny tena zava-nitranga marina. Tena tsy mino ny saiko e. Tena tsy mino ny saiko. Saika hanoy aho fa nikapahanao ny teniko. Porofo faharoa manaraka an'izany dia indiantsika tany amin'ny tranonao iny ry landy ary nakana ny akanjom-badinao. Izay marihana fa nahitana finosana sy vovoka hafahafa tao am-paosiny izay mety tsy ho tsikarotra reo akory. Izany ve komisera? Iny fanambaram-Perlinina reninao fiekekeloka iny no porofo fahatelo manamarina ny voalaza rehetra teo. Tsapako hatrizay fanerasirako taminareo izay fa niezaka niaro an'ilay zahoana izy. Ilay izaho nefa mahafantatra-javatra fa tsy niteny. Tambazandreninao vola mantsy izy mba hikombona ny vavany. Akanjo zapotro izao no marina rehetra. Dia toy izany ny zava-misy ary madame Lala. Ka ahoana ny hevitao? Mpamono olona neny e. Mpamono olona ianao roneny aho. Tsy mendrika ianao no velona intsony. Mitonihatra any aloha madame Landy ah. Fa resaka tsy sidirako nge zany komisera fidy. Tokony avotsotako fantaro le zafa tsy filazanao ny marina dia antony ray ampangananao ah. Satria toy ny famorika ihany koa ianao. Indrindra nisy ahinana fohy. Madame Perlinina. Io komisera. Vonina ny amerina izany teninao izany manoloana ny fitsarana ve ianao? Vonina tropoko. Efa nataoko moa ilay izy dia tiako. Noho ny faratsy tsaiko sy ny vitan-dratsiko io navoady ny havana ihany no voavorika. Eny ary aleo ny lalàna ny tompony teny farany. Ny fitsarana ihany koa manana ny heviny ka aleotsika hiatrika amin'izany. Ny mpitsara ny tokony hanambarany saziny ny olomeloka namorika havana sy mipiraitsi-kombakomba taminy. Voron-kiavana. Tantaran'ny Nosy Ratany Kalombo.